77 sy dia toinona mahalala ilay fanontaniana 75% anatin'izay dia milaza zany hoe ny fandoavana vola izany hoe ny tsolika zany no tena anisany endrika kolikoly hita eny amin'ny fonja izay angambako izany no ngeza. Ambony ny tahan'ny kolikoly eny anivon'ny fonja malagasy ny taona 2024 raha nitatry ny Transparency International Madagascar androany. Araka ny fanazavana ny entin'Andriana Sora Omson, chargé de projet justice eo anivon'ny Transparency International Madagascar dia saika manao izany avokoa na ny voafonja na ny fianakaviany voafonja, mpisolo vava, mpiasan'ny fonja. Résultat ny baromètre io dia voalaza fa ny mpiantsehatra amin'ny fonja dia manao kolikoly avokoa. Izany hoe manomboka avy any amin'ny voafonja, ny fianakaviany voafonja, ny mpiasan'ny fonja, eo ihany koa nefa ny rahabateur na ataontsika hoe mpandera zany izy eny amin'ny sehatra amin'ny fonja dia anisany manao an'izany kolikoly izany voatanisa ao anatin'izany ihany koa ny mpisolo vava. 5.7 isanjato amin'ireo voafonja teo aloha no adiadiana no nilaza fa ny fanomezana tsolitra no isan'ny trangana kolikoly matetika hita eny anivon'ny fonja eto Madagasikara. Manodidina ny 4 hatramin'ny 1 tapitrisa ariary ny vola mihodina amin'ny resaka kolikoly arakaraky ny lentany moa izany. Vaolana naroso ny ampitomboana ny teti-bola natokana ho an'ny fandrarana ny fonja, fampihenana ny isan'ireo voafonja, fametrahana ny mangarahara sy fampiarana paikady hiadiana amin'ny kolikoly ary ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny lalàna. Izany hoe raha fehezina dia hoe tsy hita taratra firy zany hoe manao mamaly ny fangatahana izay hoe ady amin'ny kolikoly zany ireo mpiantsehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Nampanatsoina teny anivon'ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny pako 67 hektara ary nadoboka ponjavonja makeny an-tanimora nanomboka ao maro talata 13 aprily takariva Ramatoa Olgara Malason, kandida ny vononana firaisakiny amin'ny fifidianana solombavambaoko Antsirabe voalohany. Raha tany amin'ny taona 2012 ny izy ben'ny tanàna tao amin'ny kominina ambonivohitra Antsirabe no nofongarina ny anjehana azy amin'ny vesatra fananarotam-pahefana sy fampiasana osoka raha ny vaovao vonjomaika. Raha raharaha efa tamin'ny 10 taona lasa dia nahoana no aingana be tahaka izany satria raha ny filazan'ny vady aman-janany dia maraina tamin'ny 7 izy no nantsoina teny Mpaky dia niandro teo fotsiny hatramin'ny 4 tolakandro ary tonga dia hoe noho ny antony izao sy izao dia miditra ponjavonjomaika tsy misy ny omanana. Hoy ny solombavambaoka sady mpisolo vava Anitra Razafy Manantsoa, mety misy ifandraisany amin'ny mahakandida azy any Antsirabe ve ity raharaha ity. Ka ny comptabilité voahaja manaraka ny fitsipika dia izay no fototra iangan'ny direction générale des impôts. Ilaina ny fampiroboroboana ny fanabeazana ny olom-pirenena araketra ka izay indrindra no anton'ny atrikasa tetsy amin'ny Carlton Anosy androany. Voalohany izy ity iarahan'ny foibe mpitondrana ankapobeny entrana ny DGI sy ny olavitry ny manampahaizana momba ny fitantanana na ordre des experts comptables et financiers de Madagascar. Fa aty amin'ny comptabilité koa izay no mahafena comptabilité kokoa satria izay no maha-expert comptable anay dia misy incompréhension koa izay dia izay zany ny azakazahana zao hoe aloha hitovy ny fomba fijery. Manao recoupement izy manao verivery chiffre d'affaires ny anaovan'ny corrélation izay aminay izay tsy mety fa tokony facture ny anaovan'ny corrélation satria ny encaissement fotsiny ohatra aingana be zay. Ity atrikasa ity dia misoratra tanteraka ao anatin'ny programa mpiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny sehatra tsy miankina ary indrindra ho fanamafisana ny fiaraha-miombona atoko ny sampandrarahan'ny hetra sy ry zareo amin'ny ordre des experts comptables et financiers. Noresahana tao ny mahakasika ireo karazana mpakarahana ao amin'ny fanatanterahana ireo adidy araketra na ny procédure fiscale ary ny hailamina amin'ny fantantanterahana ny fitsirihana araketra. Tanjona lehibe amin'izao moa ny fanatsarana hatrany ny tany fampidiran-ketra. Satria tsy manana fahefana izay fa izay tonga mana comptabilité no tsirihanay hoe voaja ve le fitsipika talao.
Nampafantatra ny fivoahan'ireo mpianatra voafantin'izy ireo hisitraka vatsim-pianarana any ampitan-dranomasina tetsy motel Anosy tamin'ity androany ity ny antoko RCR. Ankizy 7 amin'ny 790 ny soratra anarana no voafantina ahazo vatsim-pianarana makany ampitan-dranomasina. Andiany voalohany izy ity ary taratry ny soatoavin'ny antoko manao hoe mifameno, mifampiera, samy tompona andraikitra, tsy miandany amin'ny finoana. Misy amin'ireo mpianatra ireo no mpitondra posy tarihina, bisikileta na siklôposy mba hilofosana amin'ny fianarana, ary misy koa ireo fantatra fa lohalarana na major de promotion kanefa dia misafidy ny janona hanampy ny namany. Mbola misy vatsim-pianarana misa 230 hafa vonona ka anentanana ireo izay te hisitraka izany hanoratra ny anaran'izy ireo. Misa 220 kosa ireo malala-tanana miara misalaha na totosana ity tetikasa ity araka ny fanazavan'ny filohan'ny antoko RCR Lazara Zafiarson. Taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2004 ary nanomboka ny 2013 dia ny solombavam-bahoaka Jerry Aperinasa no namerina sy ny kolokolo ny tiako Madagasikara teto Avaratrano. Izy mifantatray fa afaka mitondra ny teny vahoaka sy miaro izany any amin'ny rafitra mpanatanteraka. Koa noho izany dia ny vondrony izay vehivavy tiako Madagasikara Avaratrano sy ireo vehivavy independanty ary tao anatin'ny association rehetra eto Avaratrano fa manohana tsy misy fepetra ny député Jerry irery ihany.